Tinella aza makany akafitsony tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Baolay, Socavitre, Manulchanao, mi vaovao. Tsy andray anjara intsony amin'ny fampiavana-pirenena ny filoha teo aloha Zafy Albert ary manameloko ny fihetsiky ny mpitandro filaminana omaly. Tokony hitariny ary ny andraisany rehetra anjara ny fampiavana-pirenena hoy ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka. Tsy tody dia amin'ny tanjona izay kosa ny fampiavana-pirenena raha ny nambaran'ny filohan'ny FFKM androany teny Mahamasina. Tonga nanatitra fehezam-boninkazo teny amin'ny maozolé ny filoham-pirenena sy ny mpikambana amin'ny gouvernement tanotarehan'ny prime ministre tsy nirindra araka ny tokony ho izy ny arifenitra teo amin'ny fandaminana ny fakana sary. Voasakatsakana anao ny asa ny mpanao gazety tsy miankina. 7 martsa 7 martsa 5 feno 20 taona ny tolom-pahafahana nataony ity tanindrazana. Tolom-pahafahana ialana teo ambanin'ny fanjanahan'ny frantsay arainao atao anatin'ny fampalalamba avao ireo zavan-tranga ny fa 7 martsa 7 ny andindin'izay rehetra. Fandraisana anjara amin'ny fifidianana be ny tanàna mba hisiany mangarahara io amin'ny sivana hisafidianan'ireo olona atolotra ho fidiana. Anjona ireo olona vonina ho kandida hiaradia amin'ny président Yandry Rajoelina mapahary anatitra ny antota-taratasy ao amin'ny Foibe Ambotovona amin'reto andro reto. Ho an'ny faritany Antananarivo ny alakamisy 20 mars, ho an'ny faritany Fianarantsoa ny zoma 17 mars, ho an'ny faritany Mahajanga ny sabotsy 20 mars, ho an'ny faritany Toliara ny alatsinainy 30 mars, ho an'ny faritany Tomasina ny talata 30 mars, ho an'ny faritany Natsiranana ny alarobia 1 aprily. Ben'ny tanàna mapahary miaraka amin'ny président Yandry Rajoelina. À l'occasion de la fête pascale, des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale qui transforme votre univers avec modernité et savoir-faire. Alors dès maintenant, faites vos achats dans tous les magasins Baolay. Joyeuse Pâques avec Baolay. Baolay, toujours meilleur. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Ho fiatrana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fifidianana be ny tanàna sy ireo mpanolontsaina mba hisiany mangarahara eo amin'ny sivana hisafidianana ireo olona tolotra dia atsoina ireo mpikambana ao amin'ny atoko avana tarihan'i Dr Jean-Louis Robinson anatitra amin'izay ny antota-taratasy momba azy ao amin'ny Foibe ny atoko avana l'OIP6 Isotry rue Reine Betsimisaraka Antananarivo alohan'ny 3 avril 2024 na ifandray amin'ny laharana 034 86 743 37 na contactavana @gmail.com. Misaotra tompoko. Ny vahoaka aloha no andrianina. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va.
Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, mais en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Banana iaraksika krawatra amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 4 arivo ka ny 3 aprily 2024 no fetra farany anatanterahana izany. Finday 034 25 619 88 033 61 879 01. Iaraksika ou un Pyrénées. Ny hazo ny vaniko laka, ny tanin'andriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny laharana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Araraoty, paska masaka. Antso adiny ray be zao makany amin'ny numéro orange rehetra. Amin'ny vidiny 950 ariary TTC fotsiny. Azo ampiasaina amin'ny fotoana rehetra ary manankery 420 ora. Antso iaingana ny 224 étoile 9. Miamanja ny paska miaraka amin'ny orange. Miamanja ny tontolo miaraka amin'ny orange. Toy ny fandaminana efa napetraka hatramin'izay eto amin'ny antoko malagasy miaramiainga dia tonga ny fotoana anatanterantsika any amin'ireo tompony andraikitra isaparitra na mivantana aty amin'ny foibe toerana Antananarivo. Ny anaran'ireo kandida ho be ny tanàna sy ho mpanolotsaina kominaly mifanaraka amin'ny safidy tany fotony alohan'izy matelo aprily 2024. Izay manoro lalana mahitsy mamindra aina. Fotoana ny fampanam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV miaraba tombo kilasy tombo vavy manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Sendra anjary intsony amin'ny fampiavana pirenena ny foloa teo aloha Zafy Albert ary manameloka ny fihetsika nataony mpitandro ny filaminana omaly. Tokony tarina ny andraisan'ny rehetra anjara ny fampiavana pirenena. Raha nambara ny foloa teo aloha Didier Ratsiraka fanadihadiana. Mbola tsy tonga amin'ny fampiavana pirenena tadiavina ny FFKM amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany ny filohan'ny FFKM ankehitriny ny pasteur Lala Rasendrasina. Tsy mbola ampy na ny famatsimbola na ny oentomanana ho amin'izany raha ny fanazavany. Filalatavitra no izorana ary tsy ny fampiavana ny tanteraka fa mbola mizotra sy mitarika ho amin'izany lara ny fampiavana izany ny fiangonana ny FFKM. Ka aza diso hevitra ianao ry aho hoe rehefa vita ny volana avrily dia vita ny fampiavana. Tsy mbola misy fampiavana vita amin'izany fa mizotra ary mitarika ho amin'ny fampiavana ny FFKM. Mbola fantanena mipetraka ny amin'ny hoe aviaiza ny loaranombola entin'ny FFKM manao ny fampiavana pirenena ankehitriny. Ny fiadidinan'ny Repoblika aloha no tombanany maro fa mamatsy vola azy ireo. Aiza ho aiza ny FFM ao anatin'izany.
nanambara ary nanamafy kosa ny filoha teo aloha Zafy Albert fa tsy handray anjara intsony amin'ity fampihavana-pirenena ity. Fitiavan-tanindrazana sy fiarahana miombina amin'ny vahoaka malagasy amin'ny fahatsiarovana ny tatiny 7 martsa no nahatongavany nanatrika ny fotoam-pivavahana androany. Etsy ankilan'izay manameloka ny fihetsiky ny mpitandro filaminana teny Vasako Somaly ity filoham-pirenena teo aloha ity. Ka ny fampihavana-pirenena mantsy hoary karaha izay konao zany miandry an'io Conseil national de réconciliation ary ny FFKM tokony hanana existence légale ataony fanjakana na décret zany na lalàna amin'izay izy no afaka miasa satria fa tamin'ny zavatra nisy teo azy zany ny FFM milaza fa izy ny ara-dalàna fa ny sasany sy ara-dalàna tsy mety zany sambolana lera marisona tsy mety tsy mety ka neo hevitra izy ao ny sambolana io hevitra izy tsy andehanao atotakely na anao fanonganam-panjakana. Mbola vonona ny izotra amin'izay fampihavana-pirenena izay kosa ny filoha Didier Ratsiraka saingy niova ny fomba fijeriny. Tsy tokony hotohizana amin'ny endriny ankehitriny intsony izany fampihavana-pirenena izany fa tokony hisokatra amin'ny hery politika sy ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena. Oka mba hivelatra isandraka ho an'ny malagasy rehetra ilay fampihavana-pirenena. Voalohany tokony tafiditra ao ny fiarahamon'ny pirenena, ny antoko politika ngeza sasany, ny antoko mpivavahana sasany. Ny silamo anefa nasainay ho tonga eo e. Nino afa ho tonga eo zareo. Ny adventiste ne tokony ho tonga eo e. Ny mpampianatra ne tokony ho tonga eo e. Satria ny mpampianatra na amin'ny ambaratonga ambony io na amin'ny ambaratonga faharoa sady miara-miosina amin'ny ray aman-dreny no mifandray amin'ny ankizy. Zava-dehibe natongavany mpampianatra. Raha tsy ampy anatanterahana izany ireo andro voatondron'ny FFKM manaovana ny feonam-be izay atao amin'ny faran'ny volana Aprily sy ny fiandohan'ny volana May, tokony hotohizana izany mandra-pahatonga amin'ny tanjona an-kendrena raha ny fanazavany hatrany. Andrasana araka izany ny mety hotohiny ity fampihavana-pirenena ity, fampihavana-pirenena izay ambarany maro ankehitriny fa namany efa heripo verimaina manoloana ny raharaha politika sy ny fivoaran'izany. Fantatra kosa fa nanainga ho any Addis Abeba ny filoha Rajaonarimampiany io arivo io hanatrika ny fionana tampony faha-20 ny Komeza. Tonga nanatrika fehezam-boninkazo teny Mozole ny filoham-pirenena sy ny mpikambana ao amin'ny governemanta notarihan'ny Prime Ministre tsy nirindra araka ny tokony ho izy ny arifenitra teo amin'ny fandaminana ny fakana sary voatsakatsakana hanao ny asa ny mpanao gazety tsy miankina. Ny fandimina natra voninkazo teny amin'ny Tsangambato ny 27 marsa teny Ambohijatovo io maraina io. Ny mpanao politika avy amin'ny antoko isan-karazany ary natrehan'ireo Bekotro marolatra fihetsika fanamariana ihany ny fanateran'ny voninkazo. Ny tantara kosa no tsy tokony adinoina raha ny nambaran'ireo Bekotro marolatra ny ata amin'izany fotoana izany fanadihadiana. Ny praministra lehibe ny governemanta ny tonga nanatitra ny voninkazo fanamarena ny tolona nataony mahery fony firenena teny Ambohijatovo io maraina io notronon'ireo ministra vitsivitsy. Ny avy amin'ny antoko HVM kosa no avy hatrandry nanatitra voninkazo manaraka. Mandidina ny tamin'ny 12 ratoandro ny famotona teny amin'ny manodidina ny mpanaradian'ny vondrona mapara rehefa lasa tsikelikely ny nanotrina ny hetsika ofisialy. Tonga nanatitra voninkazo amin'ny anaran'ny Alain Ramarson ihany koa ireo mpanohana azy amin'ny anaran'ny groupe Éclaireur de Contact. Ny ariva kosa ny teo anivon'ny monima no tareny Monja Roindefo no nanatitra ny voninkazony. Mbola mizarazara ny hevitra amin'ny fankalazana sy ny fanamariana ny 27 martsa. Tsy afa-misaraka amin'ny fotoana ohatran'izao ihany koa ny fanararotan'ny vahoaka maneho hevitra amin'ny raharaham-pirenena. 7 marsa 17 sy arivo 7 marsa 15 sy 2 feno 20 taona ny tolom-panafahana nataon'ny tintandrazana tolom-panafahana ialana teo ambanin'ny fanjanahan'ny Frantsay. Tsy ovakosoko ny fotoana maro ny fanesiny zavan-tranga io andro io. Raha nao anatin'ity fanadihadiana ity ny fampitina fohy ireo zavan-tranga ny 7 marsa 17 sy arivo.
ambyroapolo marsa 7/7 taty nanamarika ny firongatra ny fitiavan-tanindrazana manoloana ny fanjanahantany izay nipetraka efa ho 10 taona mahery teto Madagasikara. Fanjanahan'ny Frantsay any Madagasikara teo ny tsindry azy leny ny fikoloana ny saina manabotsy sy manabado ny malagasy. Taorian'ny ady lehibe faharoa nanomboka ny fitakiana ny fahaleovantena. Ny MDRM na ny Mouvement démocratique de la rénovation malgache no niady tamin'ny fitakiana izany. Fitakiana ny fahaleovantena rafezina ny fitakian'ireo mpitolona malagasy maherin'ny roa alina, ny rongo fitaovam-piadiana toy ny antsy, ny famaky, lefona rotigasy raha toka teo amin'ny 5 alina teo kosa ireo mpanjanaka monina teto Madagasikara. Tany atsimo ny nosy sy atsimo atsinanan'ny nosy no nanomboka ny fitakiana ary nihitatra hatreto Antananarivo. Nangataka ny fahaleovantena tamin'ny alalan'ny fanafiana ireo Frantsay sy ireo Malagasy niasa ho an'ireo mpanjanaka. Olona 700 tao amin'ny Pades manapartie des déshérités de Madagascar no maty tamin'izany. Maherin'ny arivo ireo Malagasy sy Frantsay, lahy, vavy, ankizy no azon'ireo mpitolona ary ampijaliana ho faty. Inona arak'izany no tokony asongadina tamin'ny 7 marsa 7/7. Inona no zavatra tokony asongadina tamin'ny 7 marsa 7/7. Io dia daty nanamarika zany ny firongatry ny fitiavan-tanindrazana nanoloana ny fanjanahantany ny tranga tamin'ny 7/7 dia milasitra ao anatina tranga iratsam-pirenena tsy inona izany fa ny vokatry ny ady lehibe faharoa nano asongadina izany nalatsaina hoe fafahana ho an'ny vahoaka, fafahana ho an'ny firenena. Ary maro ireo malagasy no nandray anjara tamin'ny ady io anafahana ny Frantsa izay lasa zanatany Alemana tamin'izany fotoana izany. Dia nahatonga sainan'ny gasy ny maro ny toe-javanisy tamin'izany fotoana izany koa no nanomboka ny rongatra tsy teto Madagasikara ihany fa tamin'ny zanatany isaky akabiazana izany hoe aleo iroso amin'izay any amin'ny fahaleovantena. Nihitatra hatramin'ny volana May 7/7 ny tolom-panafahana voasikazin'ireo mpaitantara ho guerre coloniale io tolona io, ny toy ny fifamonoana izay nikasika bebe kokoa ireo olon-tsotra. Tany Moramanga nitifitra fiarandalam-by miisa 3 izay nahitana mpitolona miisa 920 ny tafika Frantsay. Ankoatry ny Moramanga, isan'ny voakasiky ny tantara-betsaka indrindra ihany koa ny tanànan'ny Manakara. Ny zavatra nisy tao Manakara dia izao. Tao Manakara zany izay toerana nisy ny colon betsaka nita sy tany Mananjary tamin'ny alalan'ny kafe. Kafe zany isany tena vokatra ny colon mihitsy ara-panankaren'ny Manakara sy Mananjary ny kafe. Tena dia nisy ty tantazana, nisy MDR moa, nisy Abdallah zay, dia ny pasteur Abdallah io, dia misy izy moa ty izy rabary mianaka. Sy maromaro izy tao. Dia ny tao kosa dia tena tsomoko ilay vahoaka noho ny famporisiana nataony Ravelina eto moa hoe ho avy ny tafika Amerikana nanampy. Dia ny any milisy narain'ny zalatany naraina tany amika. Afaka izy aminao ny Frantsay fa fatany taona mana fa io nisy vazaha maty tao nisy iny. Tsy afa mety efiry efa fatany mba zava tsy ho lasa maka izy. Fa ny zavatra komika hita tao amin'ny fitsarana indray ty fa tsy miforonona kosa. Dia hoe misy le Victor Mauritiana izy io. Dia kôlo koa zany nisy kôlo tamin'izany bety be ny kôlo tamin'izany. Dia hoe andao nareo mahatsy an'ilay midere tao Moramanga ary tao Manakara zany. Andao nareo iaraka amiko miakara ao anatin'io train io. Fa ho avy Ravangy iaraka amin'ny miaramila Amerikana hanafitra atsika. Vahoaka tamin'izany efa naporisiera zao dia niakatra tao amin'ny train tonga tao Manakara dia dino nareo. Efa nitofiry efa miandry fotsiny miaramila mitifitra. Matimaty foana io hafa tsy mifampijaliana hafa fa io no nalaza io ny famonoana tao Manakara be dia be ny maty. Dia rehefa avy eny hoe voasambotra fotsiny ilay olona mitsomo tao Manakara. Efa fatsy ny Frantsay fa tsy ho lasa maka izy. Tena nampalahelo izy le papresy tsy hita. Tsy hita raha
tsy hitanareny ravelona ety moa tsy hitanareny rakotondrabe samoel rakotondrabe samoel tany anaty ala akaikyny ala sy nanafarana ala sy natany voahita isandro nanatra maso ny zavanitranga ny 7 marsa ihany koa ity rem-pianakaviana iray ity farany izay tafajanona tany Moramanga nandritra ny fotoana naharitra noho ny korotana dia mbola nijanjanona ty ape zay fa mipoka amin'ny basy ny poka amin'ny basy tao periny dia izy io le malagasy le manohitra ny frantsay zareo izany firy zareo ka ny zareo moa tsy mba basy fa letina kakazo anio zany hatry lozany tamin'izany lazaiko anao dia mbola nangady lavaka zay izy mbola angady lavaka fa voabaiko angady lavaka io lavaka baonany io olona velona zao dia tosika eo ao dia maty eo Eritaona taty aoriana mafy ny herin'ny frantsay ny mpitifitra anaty tirailleurs sénégalais ireo nivondrona tao anatin'ny MDRM kosa Joseph Ravoang, Joseph Raseta dia voahelika higadra mandra-pahafatiny niverina tao ambanin'ny fanjanahana frantsay Madagasikara hatreto raha ny fanadinana natao tsy fantatra mazava ny salanisa ireo maty tamin'izany Mifamofan salanisa ny mpanao fikarohana frantsay namoaka ny taona 1770 fa nahatratra 7,9 alina ny maty raha toa ka 200 tamin'izany no malagasy ny mpahay tantara Jean Frémy Gadry kosa milaza fa 4 alina ireo maty ireo mpanjanaka milaza 3 taona taty aoriana fa 2,700 sy 1 alina ireo maty ny mpamakafaka tantara malagasy kosa dia manombana fa nahatratra 1 hetsy hatramin'ny 2 hetsy ireo maty inona ny tsy toko adinono ny malagasy ny tokony tsaron'ny malagasy angamba amin'ny vaninandro zao amo dia hoe ny firenena zany tsy efa lova hoaripaka tsy arena hojifaina zay no mahafonina fa fiarahamonina tsangana rindra mbola arafitra ary mifandrafetana azy dia isan'andro vaky dia zay no mahatonga tany mety raha atao fahatsiarovan'andro miavaka fotsiny dia aloha mijery calendrier dia akombona fa alao hoe ny tsirairay ny olo-pirenena tsirairay mba mahantany tena mba miaiza moa zaty ary inona ny aditsy andraikitra raisiko eo amin'ilay fanajariana ny fiarahamonina feno 20 taona androany ny tolom-panafana nataon'ny Titandrazana tolom-panafana ialana teo ambanin'ny fanjanahana frantsay 13 taona tao aoriana raha 7 marsa 1770 vao niverina ny fahaleovantena ankehitriny mahaleotena ve isika sa saritsara ny fahaleovantena no misy ny zava-misy mbola miankina amin'ny famatsiam-bola avy any ivelany hatrany amin'ny 20% ny firenena malagasy vo afaka mampiodina ny raharaha anatiny na dia ny fitantanana ny raharaha-mpanjakana azy mbola nivahiny ihany koa no mifenitsena goavana sy ireo sehatra stratejika toy ny angovo sy ny solitany ilaina hatrany amin'ny fanafarana sy ny fanondranana entana mbola fanamgoavana miandry ihany koa ny fanomezana lanja ny kolotsaina sy ny fotom-pisainana malagasy manoloana ny fihazakazahany fanatotoloana ady hevitra misokatra samy manameloka ny herisetra nataony ny mpitandro ny filaminana tamin'ny mpanao gazety sy ny fisamborana ny mpitarika ny hetsika omaly na ny mpanao politika na ny fiarahamonim-pirenena tsy fahazakana demokrasia ary fironana amin'ny jadona no fihetsika ny fitondrana omaly raha ny hevitra ny avy eo anivo ny vondrona mapary fanadiadiana jadona tsy fahazakana demokrasia ireo ny famaritana nomeny ny vondrona mapara ny fihetsika noraisy ny mpitondra sy ny mpitandro filaminana omaly tamin'ny mpitarika ilay diabe saika no tanterahina tetsy vasakosy fanampenam-bava kosa no natao tamin'ny mpanao gazety ny arany herisetra nandritra ny fanatanterahana ny asany omaly zany dia fanosihosena ny fanehoana hevitra malalaka fanosihosena ny sata ny zon'olombelona zany ary fitondrana tsy mahataty demokrasia ny dikan'izany henatra eo anatrehan'ny firenena sy izao tontolo izao ny fihetsika sahala amin'ireny
manoloana ny firosoana amin'ny fividianana sy ny dingana amin'ny fampihavanam-pirenena sy tokony isintsony ny korotana sy ny fiantsiana amin'ny endriny isan-karazany mampiverina amin'ny zava-misy tany alony sy fienoan'ny fitondrana ny hevitry ny olom-pirenena sy ny famerana ny fahalalan'ny asan'ny fanaovan-gazety hiafara amin'ny fietsehana maherin'ny vahoaka raha tsy misy ny fianoana azy ireo raha ny nambara ny fiarahamon'ny pirenena sady mpiaro ny zon'olombelona. Dia mitako foana hoe tokony avoaka reny gadra politika reny satria fampihavanana ozy ihany tena tanjona 4e république zao hiavana amin'ny malagasy zay mahatonga antsika hoe miditra tsehatra avokoa indrindra fa izay fiarahamon'ny pirenena ny mpitondra fivavahana ny ankilavika rehetra mpanao politika sivily rehetrarehetra ka dia aleo ny olona mba samy ekena amin'izay zon'olombelona izay amin'ny famohan'ny heviny mpanao gazety maka ny hevitry ny olona izy mamoaka izany izy ankalalana izay voafaritry ny fanambarana maneran-tany momba zon'olombelona moa izany rehetrarehetra izany ary nankatoavintsika ao anatin'ny lalam-panorenana avokoa. Etsy ankilany efa mandeha ny fanadadiana tamin'ny tranga omaly tsy nisy fanazavana voaray avy amin'ny kamandiny zandarmaria-pirenena androany raha nanontanian'ny mpanao gazety ny semgama kosa no laza fa miankina amin'ny fitsarana ny hahafantarana ny tondra rà mikasika ny alera-marisona voatazina ny betongolo ankehitriny. Samy nanao ny asany tsirairay ny tany filaminana nanao ny asany mpanao gazety nanao ny asany dia mino koa fa nanao ny asany fanandrify amin'izay koa ny mpitsara izay andefasany ny ato taratasy vokatry ny fampitorana mikasika n'ireny zavatra ny sehomaly reny. Tsy nahenona resaka kosa ny avy ao anivo ny fitondram-panjakana tamin'ny tranga omaly iny tsy nisy fanehoan-kevitra na avy amin'ny praiminisitra tonga ny solitena ny filoham-pirenena androany teny Ambojatovo sy teny amin'ny fahasan'ny mahery fo raha ampitsy kosa no fantatra ny tondra rà. Any Nigeria birao mpividianana manodidina ny 300 no niverina ny sokatra tao aorian'ny fampiororona nataon'ny Boko Haram ireo olom-pirenena niatrika ny fividianana omaly. Birao mpividianana 5 alina sy 100 no napetraka ny komisiona mpikarakara hiatrehana izany ka ny 300 amin'ireo no nahitana olana ara-teknika ka tsy maintsy nahato ary niverina ny sokatra indray tamin'ny 7 ora maraina teo. Ndeha kosa rofitiana aminao ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity tsy andray anjara intsony amin'ny fampihavana-pirenena ny filoha teo aloha Zafy Albert ary manamelika ny fihetsiky ny mpitandron'ny filaminana. Feno 27 taona kosa ny tolom-panafahana nataon'ny Tia Tanindrazana ny tolom-panafahana hialana teo ambanin'ny fanjanahan'ny Frantsay arahanao ao anatin'ny fampalalam-baovao ara-pitsy kosa ireo zava-nitranga ny 7 Mars 1709. Iompana amin'ny rafitra sy ny drafitra fanarenana ny firenena eo amin'ny toe-karena kosa ny fandaharana tafatafa raha ampitso vahin'ny Sinaizy Ranarsan amin'izany Olonjaona Rabonarjona foloan'ny Emergence de Madagascar sady sekretera jeneral ny anteny mera ny varitra iraisam-pirenena eo amin'ny Madagasikara sy ny Amerikana. Dia ireto sary mahafinaritra tamin'ny fanamarian'ny fahatsiarovana ny 7 Marsa ireto no mety manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity hariva ity saorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoanao amin'ny raha ampitso indray veloma tompoko. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magazay Baolay. Socavitre, Baolay, nanolotra anao teo, ny vaovao.